afaka avokoa ny vesatra rehetra ny ampanganan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha nambaran'ny ministra ny fitsarana androany. Saingy tsy nentina nambara mazava ny antony sy ny fomba nahatonga izany kosa ny ministra raha nanontaniana momba izany. Fafany mahazo mivezivezy izy ka mivoaka izy za zao vao nahita azy mivoaka tany Maurice tafaraka avion zahay. Mila maso vaovao, mila sofina vaovao, mila vava vaovao. Ianao ny firenena iny ary tanora tokony hidoro izany ary tokony hidoro am'ireo azany satria zany no ilay tanora manairakitra. Tanora tsy ho mpandova fotsiny, mpandova ny zava-tsara, mpandova ny zava-manahirana, mpandova ny fahatarana rehetra sy rehetrarehetra. Tsy tanora mpandova izany, fa tanora handova izany. Nahitana fiainana raika amin'ny 7,700 tapitrisa dolara ny fitotonganana eo amin'ny zanambarotra nandritra izay ambolana voalohany izay, mihoatra ny tamin'ny taon-dasa izay nahatratra 7,700 tapitrisa dolara. Antony, ny hena 3,700 ny fanafaran'entana nataon'ny firenena malagasy, mihoatra ny fanondranana izay ny hena 5,000. Tsy mbola ampy hanatsarana ny tahan'ny fanondranana entana nataon'ny mpanjara malagasy anefa ny olana eo amin'ny fikarakarana taratasy mpanjakana amin'ny famoahana entana. Tsy fampiny fotodrafitrasa andraisana ireo mpizahantany no mbola olana sedran'ny mpiasa ny fizahantany eto Analamanga. Misy amin'ireo toerana manana harena voajanahary sy vakoka malagasy mantsy no tsy ahitana trano fandraisam-bahiny akory. Misy toerana tena sahirana amin'ny resaka tsisy fotodrafitrasa zany. Ohatra hoe ny faritry Akazobe ohatra azo isaina amin'ny rantsan-tanana ny efitra fandraisam-bahiny. Anjozorobe manana izay ilaina, ry Manjakandriana manana izay ilaina, Mantasoa misy izay ilaina, lalana makany Ampefy eo ihany. Fa ny ankoatran'izay raha ny resaka site touristique aloha dia tena azo resana hoe destination anankiray mihitsy Analamanga. Nivoaka ny faran'ny herinandro teo nivoaka mpanadinana baccalauréat ankapobeny tamin'ity taona 2024 ao any distrikan'ny Fandrinina. Tamin'ireo mpiadina niatrika fanadinana 4,700 taty Fandrinina dia afa-panadinana ny 7,700 tamin'ireo izay manome ny salanisa 7,7 faingo 7,20. Raha ny fanadinana baccalauréat eto amin'ny secondaire dia mahavelom-bolo satria misontra raha mitaha amin'ny damière taona. Totoa, vatsy mandritra ny 3 andro reto ho an'ny fianakaviana e. Way, vatsy mandritra ny 3 andro. Ka ho avy kosa ange ny cyclone. Fa nareo ve maninona e? Fa nareo ve adaly e? Miomana ho miomana. Akisy Kamboty anjatony avy amin'ny ifitoerana zaza Kamboty eto Antananarivo renivohitra toy ny centre sandratra ferana maitso Ambohibao sy ny maro hafa no tonga nijery ilay horonan-tsary mitondra lohateny hoe ny rivo-doza, ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany andro antolakandro tao amin'ny efitrano fanaovana lanonana sy fampisehoana American Center. Ao anatin'io asan'ny fanaovan'ny fahalemana io no mijery misava ny ny zandary sy ny miaramila miaraka dia eo ahafahana mahita hoe ty omby manana taratasy ara-dalàna zay tsy manana taratasy ara-dalàna dia hoentiny zareo atao fourrière dia anjaran'ilay olona manana omby very no miseho tondra miboky teneny zareo tongavanareo reto mibokinareo ahitana hoe misy anareo ve reto sa misy tsy anareo fa rehefa mazava le izy dia tsy sisy arakaraka. Fa raha misy kosa tsy mazava dia reny no mijanona ao anaty fourrière fa raha fa mazava ny tompo dia avy mena ny tompony.